eto amin'ny Record FM. Azafady hoe ino lazay ny ato alefa vakiko mihitsy Andriamanitro fa inona ny fahotana ataoko no navelanao izaka zavatra toy izao tiako tena tiako ny vadiko ary hitanao fa fandrika no natao tamiko fa tsy nivonina ny anisakisaka ny vadiko efa nanombotra izany ary lasa nomena n'inion'iny daholo ny tahiriko rehetra tiako sy ajaiko koa ny asako kanefa dia voatery nanao fahotana mahafaty aho nanodikodina vola mba hijanona amin'ny resaka fampitahorany aho fantatra nefa fa tsy maintsy ho tratra noho izany na ho ela na ho aingana andeha higadra aho ary dia fantatro koa fa andao amin'ny vadiko tsy maintsy ho fantany fa resaka fiarovana ny fisehoan'ireny sary mamofady reny no antony nangalarako efa nampitandrina ny andao ahy izy raha fantany fa mampirafy azy aho izay zavatra tsy ho ataoko mandra-pahafatiko ity lehilahy tiany mandravo atanteraka ny fiainako tsy nisy raha tsy nataoko taminy anefa ka hoe valifatiny nataony tsy tantiko ny izaka ny toy ny fiainako ka dia ho faranako androany ny fanahintaina ny saiko veloma mandrakizay ry vady malalako tena tiako indrindra eto tany malalaka amin'izay ny fanoisana amin'ny fiainanao dia nasiany sarin'olona ao ambadika lehilahy misy volombava kely eo amin'ny sokany rehefa niverenana indreo sary azony kamera dia tia asioko anao tia ny olona mifanakaiky indraindra amin'io sary io tena tsara be no nataonareo alao entiko reto fa apikariko ny olona mifandraiky amin'ity sary ty tsy moramora koa zany satria mitovy amin'ny tady fanjaitra ao anatin'ny lono mihitsy saingy manisy fanantenantsika maran'izany dia izao tsy andefa filazana fampikaroana mba tsy hahamailo azy matetika koa ne tandevaka kely ataon'ireny mpanao ratsy ireny no atratrarana azy nganeko mizera ka tsy maintsy misy farany zavatra ety ka aloha aloha fa ilozako indray ianao eny ary famirarso tena ohatrany tsy misy toerana koa atao mibarikinako amin'ny sary ato zany petraka eto raha ngaty fa sy antso avery zalahy raha misy tokony ny anak'izany azy manana fotoana amin'ny commissaire Gilbert raha se foa Mansoa Mansoa ianao indray matotra le dia mipetrapetra sotranao commissaire mialatsiny aloha fa tsy dia mba lafatra loatra ohatra amin'ny birao anareo ny aty amin'ny commissariat tsy solany zany fa raha malala ihany ny birao mpanjakany alealoha isorokosa taratasy rehetra fa manelingelinanao tsy manelingely zany reo ka zao ny resaka le raha solofiny no tsoko anao efa roa volana zay ny lasa dia nasaiko nataon'ny polisy mpanina fifamoivozana eo amin'ny telefôny zareo ny sarin'le olona karoana avy tany aminao efa maro ny tazomon-dralahy fa mitovitovy amin'le sary fa mifarany zao niananao dia nisy olona ray mitovy amin'le sary mihitsy saingy ny misy tsy tovizany dia zao le olona samborona iato sola ny lohany fa le tao amin'ny sary kosa matevim-bolo be raha azoko zany dia misy olona voasambotra voalazanao
efa nanadiady azy tatsy hoe maly sy androany saingy manda foana izy ary milaza fa tsy fantavo zany resaka lazaiko zany. Na hoe izy aza le olona karoana mety tsy anaiky mihitsy izy mazava ho azy a. Ka ny atsokanao dia nijery sao dia mba efa endrika efa fahitanareo mivezivezy tao amin'ny banky tany le iziko fa naizana zany a dia efa eo pelatanatsika aloha zany ny olon-dratsy satria tsy mipetrapetra-pony zay nandritran'izay fotoana izay. Andraso loha mpanatsokonge le olona brigadier mba hoentikely aty ange le olona voasambotra malymaraina iny fa taiza ho aiza hoana izy mivoasambotra teny akoronano teny. Misaotra brigadier io le olona lazaiko anao. Tadidiko le sary tena mitovy tokoa fa tsy mivolony a. Araky ny karatrao dia Zotaina Rajomanana nanaranao. Manontany anao ampanajara farany any amatoa Zotaina. Mbola tsy hiaiky any ianao. Efa hatry malitsika mifanjina teto a. Averiko foana commissaire fa tsy misy fantatro tanteraka mihitsy ny resaka ataonao amiko. Zao no izy a nanao portrait robot zahay ka rehefa nasiana karazam-bolo teo amin'ny sarin'ny lohanao sola be io dia mivoaka ohatran'izao ka ahoana. Miendrika olona mitovy anie ka tsy vitsy angamo tsy efa nizavainareo daholo ny taratasy rehetra taty amiko. Misy sariko maromaro tao ary efa ela any eny tsy nisy volontsony. Ny fividianana solovolana tsy mila ordonnance avy any amin'ny dokotera akory fanontaniana farany. Fantatrao ve madame Flora? 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 Tsy mahafantatra Flora mihitsy a. Tsy milaza ninninina amiko mihitsy zany anarana lazainao zany. Solofo no anaran'ny vadina le mpiasa amin'ny banky mivoaka tamin'ny gazety hoe namono tena efa bolana ratsy zay. Henoko ihany le hoe mpiasa amin'ny banky fa tsy tsaroko loatra. Dia ampafantariko anao ary na dia hoe tsy fantatrao loatra aza le madame Flora fa efa nanara-diam-badina ny akoatra koa madame io. Ahoana? Nanina tsara hoe commissaire? Inona moa no mahataika anao amin'izany? Vehivavy tsy fantatrao akory araka ny lazainao teo. Fa maty nanina hono vehivavy io commissaire? Namono tena ohatram-badiny le ramatoa e. Antsay Flora malalako. Flora tiako indrindra eto an-tany. Zany hoe mifankaty amin'ny madame Flora zany ianao? Tena vera commissaire. Maty koa ve ianao Flora? Miaiky ny eloko nataonao amin'izay zany ianao. Eny inona tsony vony amiko tsy misy tikany amiko tsony ny fiainana. Flora nahoana ny nandaotsy ny teny tamiko kosa ianao. Tsara rehefa mivavanao miaiky ny eloko nataonao ka zao ny tena izy nanintona ny sainay ny fananam-bolan'ny madame Flora tamin'ireny fandevenana ny vadiny ireny. Nanetriketrika mihitsy ny fikarakarany fandevenana ny vadiny ary nampanontany anay hoe volona avy aiza daholo. Efa ela izy mivoasambotra ary efa niaiky ny eloko nataony niaraka taminao ka efa nipigadrany izy amin'izao fotoana izao. Tsy azoko zany. Anao hoe tsy matinay zany izy? Voalazanao. Efa midiady izy. Saingy tsy mety milaza ny anarana sy misy ny fonenana izay namatsy vola azy izy. Tena mafava. Tena olona tsy vanina ianao commissaire. Moramora ihany ianao e. Iza moa zao tsika no tsy vanina eto. Mifandrehanao fotsiny zany mba hiaiky. Fa tsy maty akory ka izy. Miandro ny fitsarana azy any am-ponjy izy. Zahay koa tsy afaka mitazanao eto amin'ny violon fa dia androany ihany ianao dia mandeha fampanoavana. Anjaran'izareo no mahita an'izay tokony atao anao fa pitatra ny adidinay. Tena tanteraka ihany ty tenin'ny kilera. Mitandrema ho izy fa efa nibabo ny sasinay izay sy raha veloko. Ny zavatra rehetra atao ozy izy tsy maintsy misy farany. Nakavadin'olona zany ianao io. Efa eloka mampigara sady zay indrindra nisy olona namoniny eny noho ny nataonareo. Dia madame Flora zany nanome anao renseignement momba ny fiainany solofo. Nikatona treto amin'izay zany ty raharaha ty mba milamina amin'izay kosa tsika ndray matotale sady ny zavatra rehetra tsy maintsy misy farany. Zay indrindra. Brigadier
entany amin'izay io